Alady fainambefolo ny volana aogostra taona ela amroapolo sy roa arivo manaitraraba tokolasy tsopikoavy ary makasitraka atsika tsy misaraka amin'ny télévision malagasy manasantsika ihany koa naraka ny vovontsary ny télévision malagasy aty am-piandohana dia aterina ny fialantsiny no ny fahatarana minitra vitsy amin'ny fiatombohan'ny vovontsary no ny fanomanana sy ny fiandrasana ny vaovao avy any Afrika Atsimo satria amin'izao fotoana izao dia fantatra fa any Afrika Atsimo ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Andrenirina Mikael miatrika ny fivoriana an-tampona ny fiaonana an-tampona fahinambe efapolo ny vondrona fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimony Afrika na ny SADC izay ihany koa no hiatombohantsika ny vovontsary satria dia maro ireo fandaram-potoana hatrehan'ny reto délégation malagasy reto mandritra ny roandro izay mifanaraka indrindra amin'ireo lohahevi-dehibe hodiniana sotapahana lohahevitra izay mifanandrifo tanteraka amin'ny fandaranasa ny fanavaozan'ny République ny Madagascar araka ny vaovao hoentin'ny Babi Stéphane izay any an-toerana koa amin'izao fotoana izao. Aty Afrika Atsimo aty à Durban raha ny marimarina kokoa no anatanterahana ny fiaonana tampony ny SADC andiany fa 27 izany hoe fikambanan'ireo firenena izay miara-mandroso aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika. Raha ny fandaharam-potoana dia ny latsinainy fa 17 aogostra izao no iroso amin'ny dinika na ny hoe fiaonana tampony ny ireo filoha-mpanjakana sy lehibe ny gouvernemanta miisa 12 izay mandrafitra izany vondrona izany fiaonana izay anasongadinana ny fampandrosoana toekarena ny fotodrafitrasa ny fambolena fitrandrahana sy fanodinana ireo arena stratégique aty amin'ny faritra misy atsika zany ho an'ny Madagasikara manokana dia fotoana iray hijerena indray ny toerana misy an'ny Madagasikara aty anivon'ny faritra izao fiaonana tampony izao ireo filoha-mpanjakana sy lehiben'ny gouvernemanta avy amin'ny firenena 12 moa dia ifampidinika momba ireo fanamby izay iombona ny faritra ireo anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fampiroboroboana ny indostria aty atoerana raha teo ny ministra malagasy misahana ireo sehatra lehibe ireo ho an'ny Madagasikara manokana dia mifandray mivantana amin'ny filan'ny firenena ireo lohahevitra hodiniana mandritra ity fiaonana an-tampony ity araka ny efa voiziny ny fitondrana fanavaozana izay tarihan'ny colonel Andrenirina Mikael moa dia manana arena kibony tany maro isika manana ihany koa ny fahafahamamokatra ara-pambolena sy fiompiana izay mbola manana toerana lehibe ihany koa eo amin'ny toekareny Madagasikara. Ny fanodinana ireo akora stratégique ny atoerana ihany koa sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ary ny fahazoana angovo ampy no isan'ireo fanamby lehibe mbola hotratrarina amin'izao fotoana izao. Mbola ezaka ihany koa ny hampitombonana ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena mpikambana eo anivon'ny SADC. Tsy ny lafin'ny toekarena ihany no ifatohany izao fiaonana tampony andiany fa 17 aty à Durban izao fa eo ihany koa ny lafiny politika izay manandanja ihany koa anatin'izay dinika ifanaovan'ireo filoha-mpanjakana sy lehiben'ny gouvernemanta mandritra izao fiaonana tampony izao manaraka akaiky ny fivoaran'ny toedrara any Madagasikara ny SADC indrindra ny fizotra ny fanavaozana sy ny toedrara politika taorian'ny fiovam-pitantanana tamin'ny taondasa ny SADC izay efa nandefa iraka indroa taona tany Madagasikara dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny fifampidiniana politika misokatra sy iraisan'ny rehetra ary manoana ihany koa ny hanatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena. Ho an'i Madagasikara dia roa lehibe ny fanamby dia ny famerenana amin'ny laony ny toerana eo anivon'ny fiaraha-miasa isam-paritra ary ny fampiasana ny SADC ho sehatra iray ahafahana mampiroborobo sy mampandroso ny toekarena. Fa feno dia feno ny fandaharam-potoana ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ity andro voalohany ity ny hatrehany ny fivoriam-ben'ny SADC atao any Durban Afrika Atsimo ity ankoatra ny fanatsarana sy ny fifandraisana ara-diplomatika eo ihany koa ny fanamarina toerana ny firenentsika taorian'ny fivoaham-pitantanana tamin'ny taondasa dia ny fandray sy ny fandinika tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny délégation malagasy izay any an-toerana. Babi Stéphane ihany no mbola mitondra ny vaovao arahantsika izao. Fiaonana voalohany natrehan'ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Andrenirina Mikael teto Durban ny fifampidiniana tamin'ny filohan'ny République ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa voalohany amin'ny mahasamy mpitondra fanjakana dia ny fatohan'ny dinika ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta indrindra ny lafiny ara-toekarena sy ara-barotra ary ara-diplomatika
fa amin'ny mafilompitarika ny SADC kosa dia nanadiady ny fizotrany dingana ho an'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara i Cyril Ramaphosa. Tamin'izany no nitondrany filohan'ny fanavaozana Randrianarina Mikael ny famelabelarana ireo fanavaozan-drafitra efa natomboka na teo amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana amin'ny ankapobeny na ny fanitsina ireo rafim-pitantanana tsy nahomby teo aloha. Niady amin'ny kolikoly ny famalena ireo etaetam-bahoaka hisitraka ireo filana fototra andavanandro toy ny olan'ny jiro sy ny rano, ny ezaka fanomboarana ireo lalam-pirenena izay efa simba ny taonany maro sy ny sisa. Ankoatra izay dia nanamafy hatrany ny hanohizana ireo dingana demokratika hampisy fahamarina toerana ara-politika ao Madagasikara ny filoha Cyril Ramaphosa sy ireo teknisianina miaradia aminy eo anivon'ny vondrona SADC. Ny fanatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena, ny fifanarahana politika na accord politika izay efa hita taratra ny ezaka efa natomboka hatramin'izao ary indrindra ny fametrahana tetiandro mazava amin'ny zotra-pifidianana hatrehan'ny Madagasikara tsy ho ela. Ny torakandro ihany koa dia nanokana fotoana ny aran-dinika an'ireo tetikasa fampandrosoana iarahan'i Madagasikara amin'ny Banky Afrikanina ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena na ny BADEA ny filohan'ny fanavaozana sy ireo delegasiona miaraka aminy. Rehefa manao fitsidiana amin'ny firenena mpiara-miasa toy izao dia fihetsika hanehoana fiombonana ny fitsidiana ara-kolontsaina. Anisan'ny vakoka mifono tantara ho an'ny Durban sy Afrika Atsimo manontolo ny tsangam-bato ny Oliver Reginald Tambo, Afrikanina Tatsimo, nametraka tantara sy nahatoy izao ity firenena ity. Voarahantsika ny andalana atao anatin'ny vaovao-tsara ny vaovao rehetra mahakasika ity dia ny filohan'ny fanavaozana any Durban Afrika Atsimo ity araka ny efa fantatra dia manatrika ny fionana an-tampony fa 27 ny SADC no antoniany any Durban fa ny alohany ny aingany iazo ny Afrika Atsimo dia tany Movombe ny filohan'ny fanavaozana natanteraka ny atao hoe filongoa na ny fampihavanana teo amin'ny setsoavavoaka mila vonjy Philobert ary ny questure ny anteny mera-pirenena teo aloha Andriamatoa Jean-Michel fihetsika izay mampiseho fa azo atao tsara ny mihavana na tsy mitovy loko politika azy ny ravina ny disadisa nisy teo amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny député Milavonja ary Jean-Michel questure teo aloha ny famela teo anatrehan'ireo ray aman-dreny ara-panahy tao Ambovombe izy telo mirahalahy nandritra ny vavaka natao atao amin'ny fiangonana FLM taorian'izay dia naseho tamin'ireo fanagnandray sy fanagnandreny tao Ambovombe izay filongoa eo amin'izy telo mirahalahy izay nandritra izany ihany koa no nilazan'ny filohan'ny fanavaozana fa tokony ho modely ho an'ny malagasy rehetra izao fihetsika ao anatin'ny filongoa izao satria dia azo atao tsara ny mihavana na dia tsy mitovy loko politika azy mba hisiany fampandrosoana eto Madagasikara manamarika ihany koa fa iray ny malagasy na eo ary zay tsy fitoviana loko politika izay Janina Tenaina sy Joa Marcelin no hitondra ny fantinana. No tanterahana teto Ambovombe androy ny filongoa ho fampihavanana ho an'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Colonel Andrianirina Mikael sy député Milavonjy Andreas Philobert ary ny questeur teo aloha Jean-Michel Henry. Teto amin'ny fiangonana FLM no nanaovana izany tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana ka ny tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny boky ny mpanao Salamo 7:30 sy Jakoba 2:7:20 no soratra masina izay niboaboasana nandritra izany. Naneo ny mahazava-dehibe ny firaisan-kina sy fifamelan-keloka eo amin'ny samy malagasy ity hetsika ity ary namafisina tamin'izany fa tsy tokony hisy ny lolompo na alahelo fa hifamela hatrany mba ho tombotroan'ny faritra androy. Raha tany sain'i Jakoba ny fahendrena avy any ambony dia ao anatin'izany ny fihavanana. Ny filongoa dia hoy Jakoba ny fahendrena avy any ambony dia mahadio aloha mahadio. Ahoana moa zany mahadio zany? Ny hoe mahadio dia
fahendrena tsisy langa, tsisy fita, tsisy varifaty, tsisy fiasaramelatsy, tsy misy fikendrena tombotsoa manokana amin'ilay anaovana ilay fiavana. Satria madio zany, satria rahalahy, satria mpiara-monina, satria mpiray firenena dia ampahazakako ny fiavana. Ny toy teto amin'ny tany malalaky ny lycée ny lanonana ka teto no nanatanterana ny kabarin'ny fandimbiasany izy telo mirahalahy ary nandritra izany no nanambaran'ny questeur Jean-Michel Henry fa tsy misy avakavaka fa efa ndravona tsy misy intsony ny disadisa. Nanafatra ihany koa ny député Milavonjy Andreas Philobert ho an'ny zanak'Androy manontolo. Tia afako toy tsy ho any Ambovombe avao fa ho any zanak'Androy zao tambarako hafaty ahy hafaty anay ahy zao Milavonjy azo ihe zanak'Androy nao teraky Androy ty kolonely Mikael Randrianirina filohan'ny fanavana zany Republika Madagasikara. Tsy ahy ty Rimara, tsy ahy ty Volomboasary fa anay Marotompo fa ty ahy ny filohan'ny fanavaozan'ny Republika Madagasikara. Mitodiky aminao manokana ao Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Republika Madagasikara. Ingo iroantika, ingo iroantika, tsy aziko ama fa mitatary fa tanaho toy. Namarana ny lahateny moa ny filohan'ny fanavaozana ny Republika izay nilaza fa mila mifankatia raha te hampandroso ny faritra fa ampy izay ny fifandirana ndao ilongo satria azo atao tsara ny milongo na eo aza ny tsy fitovian-kevitra. Vita te mahay telo mirahalahy vavolombelo tampiangorona tany imahanitseny nanatriky izay eponika nareo fanagnandray fanagnandreny vavolombelo ty fivita ay tsy manao izao raha te hoe filoha le hampihatra fahefa tsy ia zay tsy iamboy zay iamboy zao fa tia filongoa mifankatiava tika na mifankatia ty amboy tsy vaky handroso tsy hoela toy ampy zay fampeleny eo ampy zay na milongo zahay tsy midika fa hiala tsy ho mpanohitsy rangahy io hiala Irimara rangahy io tsia mijanona amin'ny ty maha Irimara azy reky mijanona amin'ny ty maha filoha fanohitsy azy reky fa izahay miezaky mampiseho amin'ny Androy manontolo miezaky mampiseho amin'ny Madagasikara manontolo fa azo atao ty milongo mifankatia ndrate eo i politika io. Politika io no manimba atika io. Politika io mampahantra Madagasikara tio satria manino andesy tika amin'ny tiarofo loatsy politika io. Tsy hay andesy amin'io andesy ampitiava-tanindrazana. Zay ny tany Ambovombe fa ho azony renivohitry faritatsinanana kosika ho an'ny Tomasina faharoany satria dia mitoy amin'izao fotoana izao ny ezaka ataony nampanjakana amin'ny fanomezana tantsoroka ho an'ireo ravatrano nandritra ny rivodoza agezany tao Ambody Bonara distriktan'ny Tomasina faharoatra dia ny avy amin'ny tahirim-bola ny fireny amikambana ho an'ny famalinan'ny vonjitaitra no mitondra ny fanampiana avy amin'izy ireo natolotra izy io tamin'ity herinandro ity mba ahafahan'ireo ponina mba hiverina indray na hiarina ao anatin'izay fiainany izay nenge hoarantsika ity fampianana hoetiny Aïssa Abbas sy François Jean-Jacques soteny télévision malagasy ao Tomasina ity. Tokantrano miisa 700 eto Ambody Bonara distriktan'ny Tomasina faharoa no nahazo tohana sy fanampiana mitentina 5 alina sy 3 hetsy ariary isaky ny tokantrano.
Notontosaina ny faha-efatra aogositra lasa teo ny fizarana ireo fitaovana enti-manorina ireo izay nahitana fanitso, fantsika, ravipontsy ary falafa ka niatrika izany teto ny lehibe ny iraky ny OIM eto Madagasikara, Roger Charles Evina. Ireo hetsika ireo dia niarahana tamin'ny fikambanana SAI izay miara-miasa amin'izy ireo amin'ity hetsika ity. Réponse aux urgences, izay arahana amin'ny serfa sy OIM dia manao tantsoroka ny ONG izany eto amin'ny ny fokontany ambodibonara moa zany dia olona fitopolo sy eninjato no misitraka izany famatsiana izany ao anatin'ny dimanjato sy roa arivo bénéficiaires. Marina fa anatin'ity tetikasa ity dia napetraka izay fanarana tao amin'ny OIM dia mikasika ny resaka havitamo zany ny tena ataonay zany hoe tantsoroka mikasika ny tao-trano ireny mpianatra. Iray amin'ireo commune 20 ao amin'ny distriktan'ny Toamasina faharoa nisitraka ity fanampiana ity ny commune Fanandrana mitondra ny teny fisaorana ho azy ireo ny lefitry ny ben'ny tanàna Andriamatoa Midja Xavier. Eto moa zay dia mbola tsy mitsahatra maneno fisaorana sy ny fankasitrahana ny fanjakana foibe izay mijery manokana ny antsoantsonay vahoaka ty fotony tao reny fandalovany cyclone reto. Commune Fanandrana moa dia anisan'ny commune nitondra taketra mafy tamin'ny fandalovany repozy nitoana sy ny tolo-tagnana tahaka izao dia nafahanay hiarina atramizay ka hatramizao dia mbola manantegna hitohizany fifanomezan-tagnana sy fanampena ho an'ny vahoaka. Distriktan'ny Toamasina voalohany sy faharoa no iasan'izy ireo amin'izao ho fanampiana amin'ny asa fanarenana ny Toamasina tao aoriana ny fandalovany rivo-doza Gezany. Vaovao mifanandrify amin'izay tanteraka dia fantatra amin'izao fotoana izao fa nidina ny antoerana ihany koa ny solotena ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Bureau national misahana loza sy ny tandinin-doza na ny BNGRC miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamana eo ihany koa ny ONN hijery ny fanohizana n'izay fanampiana ho an'ireo vahoaka tratran'izay rivo-doza Gezany izay isy ny fanampiana isy ihany koa ny fijerena ny tara-pahasalaman'ny vahoaka indrindra ireo zaza ao anatin'ny tany tsy fanjarian-tsakafo atafiditra ao anatin'ilay hetsika vonjolongo andehan'ny faharoa izay tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny atitany sy fitsinjaram-pahefana sy ny Bureau national misahana loza sy ny tandinin-doza moa izay hetsika izay ty vonjolongo ity izay miparitaka amina faritra maro eto Madagasikara akoatran'izay ho tanterahana any atsinanana izay dia efa misy ihany koa ny any amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny ary iainga tsy hoela ny any amin'ny faritra hafa ao anatin'izay fijerena ny rehetra amin'izay tany tsy fanjarian-tsakafo izay fantatra moa fa tao anatin'ilay tombana isaky ny 3 volana ao anatin'ny IPC no nahafahana nijery an'ireo commune mila izany fanampiana izany maika fahijanana amin'ny faritra atsinanana iny isika ho vatomandry ny marimarina kokoa satria dia fahombiazana ny fampiofanana ny mpanao gazety mahakasika ny toetry ny andro izay natao tany vatomandry nandritany 3 andro tsapa fa iankina ny aim-piarabelona sy ny fananany ny mpanao gazety ao amin'ny famoahany vaovao indrindra mandritry ny vanim-potoana ny rivo-doza ary ao anatin'izany ny fitantanana sy ny fiahina ny loza rehefa misy izany loza izany ao anatin'izay fitantanana loza sy ny tandinin-doza izay na diabakoly sy Jean Fabrice soteny télévision malagasy ao vatomandry no mitondra ny vaovao. Fitaovana iray lehibe amin'ny fiarovana ain'olona amin'ny fampitam-baovao amin'ny teny tsotra sy mazava indrindra rehefa ao anatin'ny amehana mba ahafahan'ireo mponina mandray fehipetra misoroka mialoha ny loza ateraka ireo ambana sy ireo tranga raha toetrandro maro lavy. Ny fantoka tamin'io fampiofanana an'ireo mpanao gazety atao amin'ny faritra Tsinganana teto Vatomandry izay ny farana amin'ny 17 Aogositra. Ny mpanao gazety no mpiara-miasa akaiky amin'ny fizarana vaovao izay mamonjy ny vahoaka eny fotony. Tao anatin'izay 3 andro izay tsika miaraka teto marina hoe mety tsy aro vita ao anatin'ny 3 andro ny izarana ny tena hoe 100 isan-jato fa ny zahantsika kosa ireo teboka madinidinika ireo fahasarotana madinidinika izay avy aminareo no nandraisanay ny famolavolana ny zavatra ny fampisarantsika teto
ho anay manokana ho anay manokana ho an'ny ekipa ray manontolo dia tratra ny tanjona. Ny fomba famakina sy fandikana ny vinavinan'ny toetrandro sy ireo fampitandremana mialoha eo koa ny fanotsiana ireo fomba fanao na ny vaovao mety hiteraka fahadisom-panazavana manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia nisongadina izay ilana fahamelona sy fahafehezana tsara ny loharanom-baovao azo ampiasain'ny mpanao gazety indrindra rehefa mahakasika ny toetrandro. Anatin'izay zona risque zay ny faritra Atsinanana. Resaka ain'olombelona no anaovantsika ny fampitana fampahalalam-baovao sy ny fanentanana. Ka raha ny fiofanana azy teto dia nanamafy an'izay fepetra ho raisina eo amin'ny fiomanana ny fiatrehana ny rivo-doza sy ny loza voajanahary ary ny asa vonjovona sy ny lafiny fiatrehana ny loza voajanahary amin'ny ankapobeny. Niaran'ny fanompehetana tamin'ny fanantsotsana izao fiofanana izao. Ny avy ao foibe famantarana ny toetrandro, ny fandaharana asan'ny firenena mikambana ho afa-pandrosoana ny PNUD ary ny tetikasa tandroso izay vatsiny ny gouvernemanta sinoa. No hamafisina hatrany teto ny fiaraha-miasa ny rehetra. Ny lefitry ny ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra Vatomandry nanakatona ofisialy an'izany. Niarahana tamin'ny foibe famantarana ny toetrandro iny fampiofanana ny famresaka an'izay isika dia tsara ny mampafantatra fa tafiditra ao anatin'ny El Nino ny taom-pahavaratra eny amin'ny 20 sy 2022 izany hoe ho mafimafy kokoa raha ny fantatra noho ny tamin'ity taona eny amin'ny 20 ity ny mety fahatongava ny rivo-doza tsy fampitahorana fa fiomanana sahady ho an'ny rehetra ao anatin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay voafatitra izany ihany koa i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Abinaraka ny fampiofanana ho an'ny mpanao gazety isika dia andehandray isika anaraka ny fanofanana arakasa ho any amin'ny faritra Ambatsoa iny ao maroantsetra ny marimarina kokoa ho an'ny tanora izy ity satria ho fanampiana ny tanora amin'ny famoronana asa dia tanora 20 mirahalahy any amin'ny renivohitra ny faritra Ambatsoa no nomena fiofanana amin'ny resaka nahandro samihafa nandritra ny herinandro tao an-drenivohitra maroantsetra etsika izay nokarakaray ny fitalevam-patry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ambatsoa izy io ho fampananana asa ny tanora. Andeha rahantsika ny fampitinana an'izay rehetra izay. Tafiditra anatin'ny fandarana asan'ny fitalevam-patry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ambatsoa ny hampiofana ireo tanora ahafahany miatrika ny hoaviny. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tanora 20 mianadahy no nisitraka fiofanana momba ny patisserie, boulangerie, cuisine et gargote sy ny service traiteur izay fiara-miasa tamin'ny mpampiofana avy any Sambava. Ny tanjon'ny ministera moa dia hanome ny traikefa an'ireo tanora ireo mba ahafahan'zareo hanangana asa. Fahaizana mahandro sakafo dia anisan'ny fahalalana iray ahafana mamorona asa zay. Dia zay no nampandrisika ny fitalevam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena aty Ambatsoa nanome ny formation io. Ho an'ny mpiofana dia tafita ny afatra. Tegna nisy tombona be zegny za tamin'ilay fiofanana nataony. Satria tamin'ny voalohany za tsy nahay zegny za resaka patisserie zegny na resaka cuisine zegny tsy raha haiko. Fa tagnatin'ilay fiofanana 5 jours zegny dia manana avantage be zegny za maro be zegny za tsy haiko. Traikefa zay azoko takazy zegny afaka zaho manangana asana manoka. Avake afaka zaho mizaha asa na amin'ny hôtel restaurant maventy aby zegny. Namarana ny fampiofanana dia nisy ny fanolorana na attestation ho an'ireo mpiofana izay natrehony ireo manam-pahefana isan'ny sokajiny nahitana ny lehibe ny faritra Ambatsoa sy ireo sampany service samihafa izay samy nisaotra ny ezaka nataon'ny fitalevam-patry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ambatsoa izao. Andiany voalohany izao fa hisy ny andiany faharoa amin'ny herinandro ambony. Boniface Ramianson soliteny télévision malagasy any Maroantsetra no nitondra niny vaovao iny fa avy any Maroantsetra isika dia ho any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara resaka fizarana kopy fobe tao vondrozo na azo kopy maimaipona ireo ponina any amin'ny Yamota sy Voiberoka a distriktan'ny Vondrozo faritra atsimo atsinanana commune tena saridalana izy io sy lavitra ny renivohitra ary tsy resy lahatra mihitsy
malagasy amin'ny hanao kopy no sady tantana ny ben'ny tanàna vehivavy ihany koa no amin'izany toerana izany tanteraka izany ankehitriny no ny fiarah-miasa amin'ny CNFM na ny Conseil national des femmes de femmes de Madagascar sy ny mpamatsy vola dia ny OIF vonondraisam-pirenena momba ny francophonie rolie faheny manana soutien télévision malagasy ao farafangana nidina tany Vondrozo mitondra ity vaovao ity. Taotry ny Amos Brau nisy fanfatarana ny lanjan'ny soram-piankohonana na kopy nisy fananam-bola hikarakarana izany. Ireo no isan'ny antony mahatonga ny mponina aty amin'ny kaomina Iamota sy Vohiboreka tianana kopy. Nama ireo olana ireo ny fitondram-panjakany tamin'ny alalan'ny CNFM izay toanany OIF arabola toy ny fanomezana kopy maimaim-pona ireo zaza tanora eny fatramin'ny olon-dehibe ka nisitraka izany avokoa izy ireo. Faly ahy raha aman-dreny aty kaomina Iamota fa nazoko kopie daholo ny zanakay da misatra besaka nareo mpitondra fanjakana soa hananany zaza kopie raha vao misy raha omeny avy ategna da afaka sorata amin'ny zaza ohatra tany Tratsa ny tanjona raha ny nambaran'ireo mpikarakara ity kopy faobe ity dia ny CNFM. Azo lazaina fa tratra ny tanjona amin'ity tetikasa ity satria ny tanjona dia ny azahoan'ireo olona izay mbola tsy manana kopy ireo ho apela-tanana amin'izay kopia naterana izay mba ahafahan'izy ireo manatanteraka mahazo tombotsoa amin'ny fiainany amin'izay fananana kopia izay. Ity tetikasa ity moa dia ny arahany Conseil national des femmes de Madagascar izay vatsiny OIF na Organisation internationale de la francophonie vola sy ara-teknika ny fanohanana ireo vehivavy ben'ny tanàna eto Madagasikara no antony hanaovana amin'ity tetikasa ity. Teo aloha raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna dia ny omby no manana kopia aty an-toerana fa ankehitriny kosa dia miroso amin'izany ny olombelona. Mahetigna omby mana kopia fa sy olombelo faly ahay zany satria yahay ny vahoakina ety sahana vola handeha amin'ny tribunal efa rifanganana agny hikarakara ny kopia io sorana atolotra anareo faly ahay amin'ity agny zany fa vita ny kopia ny zanakay atiky da faly tokoatra ny tenako ary makasitraka satria velombolo ny vahoaka nandray ny kopia teto androany ary tena feno fahasambarana satria iny zon'ny mahaolon'ny olo. Mponina miisa 750 no misitraka ny kopy tao amin'ny komina Vohiboreka ary misy 550 kosa ny teto Iamota. Azo antoka ny itomboan'ireo zaza malagasy tafiditra amin'ny mahaolona ka isitraka ny zavatra rehetra tokony ho ananany. Eo amin'ny sehatry ny rano-pisotro madio kosa dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy ireo fototrafitrasan'ny rano-pisotro madio atao amin'ny fokotany Ampitambe komina Ambohibary ao anatin'ny distrikan'ny Moramanga izay azo avy amin'ny tantsorika ara-tsosialy ny orinasa Ambatovy. Fantatra moa fa ao amin'ity fokotany ity no vavahady ho an'ny toeram-pitrandrahana karariny raha misitraka izany ny vahoakan-jaka so Fetrarilala Jean-Aimé Randrenjatovo soutien télévision malagasy ao Moramanga no mitondra ny vaovao. Fitarian-drano avy amin'ny toerana avo amin'ny alavirana 13 kilometatra no mamatsy ireo pompin-drano misy 13 amin'ny fokotany Ampitambe anatin'ny komina Ambohibary. Mamatsy ny mponina misy 3,740 fototra-fitrasa vita avy amin'ny famatsim-bola ny orinasa Ambatovy. Ny taona 2024 dia niaran-dinika ireo vondrom-piarahamonina tao an-toerana sy ny fikambanany teraka Ampitambe izay vavahadin'ny toeram-pitrandrahana Ambatovy ny amin'ny tokony isitrahana izy ireo tamberina-draikitra ka rano fisotro madio no lahara-pahamehana. Dia nikatsaka ireo vahoaka ao toerana mba hoe inona ny tamberina-draikitra goavana ho an'izany orinasa izany. Tamin'izany ny tsirinevitra fa dia ny rano izay sarotsarotra ho an'ny tanàna manodidina ny Ampitambe no hoentina ho atolotra ho an'ny orinasa mba ho tamberina-draikitra goavana ho an'izany. Sorana moa zany ny orinasa fanamaly ny antso taty amin'ny taona 2024 vao nanomboka ny fanorenana amin'izany rehefa lany ben'ny tanàna indray ny tena anay satria vao lany dia namafisina indray ny fampidinina mba ahafahana manohy an'izany tetikasa izany. Manantena foana ny fiara-miasa amin'ny Ambatovy mba hisy zavatra lehibe indray ankoatr'izao ho iarahana tokana izay arahana amin'ny orinasa. Mipetraka ny fiara-miasa ary mitohy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Ambatovy ho ny filoha-hevitra ny anteny mera-pirenena nandritra ny fitokanana ireto fototra-fitrasa ireto izay nambarany fa mizara roa mazava tsara ny tantsorika ara-tsosialy ataon'ny orinasa sy ny tamberim-bidy. Mizara roa ilay izy, misy ny tosika ara-tsosialy
fa misy kosa ny tamberim-bity zay arabola mihitsy ny arotsaka zany ao anatin'ny kitabolam-panjakana. Ty zavatra tokanantsika ty dia tafiditra ao anatin'ilay tantsoron-karatra sosialy hoentin'ny orinasam-baty via ho an'ireo toerana zay voakasiky ny fitrandrahana. Fa misy koa araky ny efa teneny lehibe fatra tamin'ny talatenina taony teo hoe lay tamberim-bity zay vola nosotrahantsika avy any amin'ny orinasam-baty via zay alohan zareo io zany isa 3 volana le izy. Ny azontsika hatreto aloha zany dia hatramin'ny 420 nakaty zany taoriana ny fahatapahany. Fa mbola manana zany tsika 520 mbola manana tsika 420. Dikany mbola ho bebe kokoa no zao hitantsika zao zany. Ny fotodrafitrasa miainga avy amin'ny fitrandrahana Ambatovio. Satria mety misy teny dia io zavatra kely io fotsiny ve tsy kely io. Ny antentenako anazy io tsy kely io io rano jerenareo tsara fisasasasany teo fa mbola azo hitarina lavitra be io rano io zany. Ny antony lay fakana azy avy any amin'ny source zany sy ny fanosehana anazy io tsy misy motera manosika fa mandeha be zany le pression système gravitaire io dia mbola manome antsika lalana anitatra bebe kokoa. Nisy olo tena ministra Piany tale kabinetra ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ka nandritra izao no nitondrano ny afatra amin'ny fikajiana ny fotodrafitrasa zay fantatra fa ahatratra amin'ny 12 taona raha nanao tantsoroka kosa ny Bosproof. Ijanona ao amin'ny distriktan'ny Moramanga isika iresaka ny digitalisation na ristourna nandrisa izay nitantana ny lehibe ny faritra loatra mangory mpisolo-toerana izay dia tsy mitsahatra mikaroka vahaolana ny fiadidina ny faritra amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa ankoatra ny fampitaovana isaky ny sambatra raha dia mirosy ihany koa amin'ny digitalisation izy ireo amin'ny fomba fanangonana ny ristourna ka nisy ny fampiofanana izany izay natao tao Moramanga mbola njaka soa toetrarara ihany no hitondra ny vaovao. Loharam-bola lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny faritra ny tamberim-bidy azo avy amin'ireo vokatra na ny ristourna ka ilaina ny fitatana sy fanangonana izany amin'ny fomba aingana sy mangarahara. Ho an'ny faritra aloatra mangory dia percepteur misy 370 no nahazo fampiofanana manokana momba ny digitalisation zay teknôlôjia vaovao ahafahana manaramaso ny fampidiram-bola azo avy amin'ny ristourna ka tanjona ny ahafahana mampiakatra ny vola miditra amin'ny kitapom-bola. Raha ohatra ka taloha taratasy no nampiasaintsika mety ho isan-kerinandro na isam-bolana vao tonga eny amin'ny centrale ny karazana données ahafahan'ny tompona andraikitra tsirairay manao ny analizy dia amin'izao fotoana zao dia avy hatrany zany isanandro dia mahazo ny angombokatra arakaraky ny fanangonana ataon'ny percepteur tsirairay. Tsy azo idivirana amin'izao vaninandro izao ny digitalisation hoy lehibe ny faritra loatra mangoro izay maro ireo tombontsoa-goavana azo avy aminy indrindra eo amin'ny fanangonana ara-dalàna ny ristourna. Sy tombontsoa anankiroa. Voalohany aloha fafana manaraka ny fidiram-bola na isanandro na isan-kerinandro na isam-bolana. Any amin'ny folobe zany dia afaka manaraka mijery an'izay raha-potoana naozitsika hoe en temps réel. Faharoa manaraka an'izay dia ny sécurisation de recette mba tsy hisy tsony zany ny vola very tsy ho tafiditra ary indrindra sanatriany zany ny osoka. Fa ny tanjona moa zany ao ambadika izay rehetrarehetra zay dia fanatsarana ny fidiram-bola ny faritra mba hananantsika ny tena hoe fahaleovantena ara-bola fa tsy hiankina amin'ny subvention avy any amin'ny fanjakana be fotsiny. Nandritra izao nantanterana ny fifanovatsiny teo amin'ny percepteur sy ny faritra amin'ny ezaka fampiakarana ny vola miditra etsakilany izy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa sy fampitaovana ho an'ny point de percepteur misy 20. Natao zay fanarahana zay zany mba anentanana sy apresiana an'ireo percepteur ireo tsy atoritory fa hiezaka amin'ny fampidiram-bola. Ao ambadika izay rehetrarehetra zay dia misy koa ny avy aty amin'ny faritra hoe inona mba hantsara ny faritra zany amin'ny fanampiana an'ireo percepteur ireo. Voalohany amin'izany aloha ny fanamboarana ny trano amin'le fijerena ny maha olona dia mba trano ara-dalàna no atao. Eo koa ilay fampitaovana. Teto Moramanga no nantanterana izao fampiofanana ho an'ny percepteur ny faritra loatra mangoro izao izay naharitra 2 andro ka nisy ny fizarana ny sertificat ho azy ireo. Iresaka tsena isika ao anatiny ity vaovao manaraka ity ho any amin'ny faritra Analanjirofo iny fandanjana voatsara ihany no azo ampiasaina amin'ny tsena na ny balance électronique. Araka izany dia balance 2020 vaovao no natotry ny PIC ho an'ny alliance régionale Vani ao Analanjirofo sy Ambatsoa araka ty tatra hoentin'ny Abel Benjamin izay soteny televizion malagasy ao Analanjirofo ity.
manasara ny siaperiny tansampamboly indrindra fa amin'ny siaperina jirofo sy lavanila no tansoroka hoentiny pik ampandrosoana ny faritra analanjorofo mampiofana n'olombelona anatin'ny orinasa madinika mba ahay amboly sy ampitombo vokatra sy manasara ny kalitao izy izany afe fikarakarana sy fitahirizana ireo vokatra ireo ihany koa tansamba hampienana ny fahatsantoka isan-taona zava-dehibe amin'ny mpandraharaha madinika malagasy dia ny fampitaovana ohatra fosiny zao dia tamin'ny taona 2020 sy 2020 ity dia efa mihoatra ny 2020 ny fitaovan'ny mpandanjana na hoe balance électronique natolotry ny pika ho an'ny tansa mpisetra amin'ny lavanio tato anatin'ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo. Ny pika moa zany dia setra tanteraka anatin'ny atao hoe agribusiness. Anatin'izay agribusiness io zany dia miasa anatin'ny sehatry ny vanille zany antsika zao dia anatin'izay indrindra zany no laza ahafahan'ny pika zegny manome an'ity tolotra mizana elektronika ty dia natao indrindra zany ty ohatitsika zany manao an'ilay atao hoe marché contrôlena vanille zany aty amin'ny faritra Analanjorofo arakaraka ny zava-misy zany sy ny filanina toerana zany no izarana an'ireto balance reto. Namariparitra ny tokony hanazana ny fitaovana zay atolotra toy itony. Ny sekretera général ny fileovan'ny finarivosonanana nandritra ny lanonana nanolorana izy ity tato amin'ny bureau fiasan'ny pik Analanjorofo. Aorian'ny fitaovana zay natolotra izao dia ampiofanina andro lavanio ny tansa manana orinasa madinika ary hotolorana fitaovana mifanaraka amin'izany. Ankoatry voalazareo dia azo toana sy fiofanana manokana ihany koa ny mpisehatra amin'ny volcanelle ao Soniranyvongo raha garana kosa ny ao amin'ny distrika ny Vavaten. Efa anatin'ny tohanany tetikasa sapika ny vololomotra na hoe alga ao Sainte Marie fa mijery mandrakariva ny seperina voalohany hivelomana isaky distrika ato amin'ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo ihany koa ny pika mba ahafahany manohana ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Izay ny fiarovana ny sehatry lavanila mba tsy ho faty antoka fa ny any ambanja kosa dia nisokatra tamin'ny 2 Aogosta lasa teo ny tsena ny lavanila maitso amin'ny zone intermédiaire izay vokatra novidina amin'ny volam-panjakana tany amin'ny fokotany Ambodiala commune ambanivohitra ny Manambato faritra Diana. Lucien Tongaravo télévision malagasy ambanja no tondra ny fampidinana. Ankoatra ny volovary sy kakao ary ny kafe dia anisan'ny fotom-piveloman'ny mponina aty amin'ny commune ambanivohitra ny Manambato district ny Ambilobe faritra Diana ny vokatra lavanila. Manomboka eto amin'ny fokotany Ambodiala ka hatra aty amin'ny fokotany Antsahavalana dia samy ahitana abetsahany sy atsarany kalitaon'ny vokatra lavanila ka mba ho fanatsarana ny sehatra ara-toekarena ety fotony mipaka amin'ny fari-piainan'ireo tantsaham-pamboly dia nisy ny ezaka nataon'ny fitondrana fanavaozana amin'ny fampiakarana ny vidin'ny lavanila mandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny lavanila teto amin'ny fokotany Ambodiala ny arahana tamin'ireo mpandraharaha avy ato amin'ny faritra Diana ihany izay mividy lavanila iray alina ariary sy 10,000 ariary ny 1 kilao. Misokatra amin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny lavanitsika ato amin'ny fokotany Ambodiala ka hatramin'ny fokotany Antsavalagny commune Manambato. Ka zay ny olo andafo lavani dia mitondra lavani eto ary misy ty mivanga ny lavanitsika agnatin'ny fatritsika Diana fa tsy hoeke hitondra ny collecteur avy an-tany ivelany atsika fa collecteur tsika ihany mivanga entana atsika ka mitondra ny prix-mpanjakana tonga amitsika eto manomboky ny anty. Ka le olo andafo lavani zegny afaka mandafo amindreo araka le prix navoaka ny fanjakana aty amitsika. Oka koa zegny mba ny lavani matoe andetsika eto fa rehefa misy lavani tsy matoe dia tsy azo alafo fa satria fa mandroboka ny tsainatsika agny amin'ny tsaina raisam-pirenena agny ivelany. Manantenaraka izany ireo tantsaham-pamboly fa hitohy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanarenana ny seperina lavanila. Niatraka izao fanokafana ny tsenan'ny lavanila zao nisy olo tena avy amin'ny fitalevam-paritra ny varotra sy ny fanjifana Diana mba hisian'ny varotra ara-dalàna sy mangarahara mba samy ahazo tombony avokoa na ny tantsaham-pamboly na ireo mpanangom-bokatra.
ijanona amin'izay saritry ny toe-karena izay isika saingy hoany amin'iny faritra Sofia iny kosa mametraka politika mitodika amin'ny tantsany ministeran'ny fambolena sy ny fiandrianana ara-tsakafo amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fitalevam-paritra Sofia maro ireo filana manodidina ny tantsaha any amin'izany faritra izany ka ovaliana mandritra ny 3 andro amin'ny alalan'ny courant-be ny tantsaha izay tanterahana ao Port Berger fotoana hanasana tompona ndraikitra maro eto amin'ny nosy ambintsonde maservely no hitondra izay vaovao izay. Faritra manana mahizy azy manokana ny faritra Sofia be velarina no sady mahovokatra manana toetrandro mafana sy antonontonony ary mangatsiaka ny sady manoran-dava toetany ao sy iva azo volena no sady malalaka antanety sy lembalemba lemaka ary baibona velarantany mahovokatra amorony reo renirano lehibe 5 ato amin'ny faritra Sofia toy ny reniranon'ny Sofia Maivarano Anjobo Bemarivo ary Mahajamba. Izany no mahatonga ny 700 isanjaton'ny mivelona amin'ny fambolena sy ny finompina. Ny sisa dia mivelona amin'ny fanjonoana sy asa tanana, varotra, asan-tanana na asa birao. Vokatra ireo dia mametraka politika mitodika amin'ny tantsaha ny ministeran'ny fambolena sy fiandrianana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fitalevam-paritra Sofia. Manana ny politika napetraka dia ny fitodiana manokana ny amin'ireo tantsaha. Mivelona ao anatin'ilay teny resako teo na anaty ala io na amin'ireny tanimbary na any tanety na malosaka jono na mamboly na miompy dia ny politika voalohany indrindra dia ny fampiresahana mba ahafahantsika manorina hevitra vaovao ato amin'ny faritra Sofia hindesintsika hampandrosa ny faritra hindesintsika mba hahatonga ireo tantsaha ireo tsy ho tantsaha zay gisika fa mba ho tantsaha manana mahizy azy tantsaha zay mivelona amin'ny sehatra ny tambany volo fa tsy ho magnamagnatra fa mba tao fiera izy fa tantsaha satria ny tantsaha no fototry ny fampandrosoana tsy misy ny olona zay tsy mila ny fisian'ilay tantsaha ary hatreto mbola ny fambolena no enti-pianakaviana no mamelona ny Madagasikara mamelona n'izao tontolo izao dia ny fambolena tantanam-pianakaviana na le ataontsika hoe agriculture familiale ary zay no mahatonga hoe ny tantsaha no itodihan'ny ministera. Izany no antom-pisiany courant-be ny tantsaha izay atao ao Port Berger ny 2 raiky amby 2 ary 12 ny volana aogositra ho avy izao. Courant-be ny tantsaha ifampiresaka ny tantsaha inona marina zava-misy inona ny tokony ho atao raha misy sakana amin'ny alalan'ny fanomezana tohana na fampianarana ara-teknika na ny fitaovana mety madinidinika mety ngezangeza mba hahafahantsika hanosika ny tantantsika makany amin'ny transformation des agricultures zany hoe zany mba azahoantsika regny tantsaha matyany hanodina regny vokatra zay eto toerana fa tsy ahondrana zany eka zany dia mila fampiofanana mila fitaovana mila ny fampiresahana izay indrindra mahatonga zao ato amin'ny faritra Sofia hiditra hametaka le atao hoe courant-be ny tantsaha izay ataontsika ao Port Berger. Maro ireo filana manodidina ny tantsaha ka hitadiavam-baholana mandritra ny 3 andro amin'io courant-be ny tantsaha Port Berger io. Ao amin'ny faritra Sofia ihany tsika manana ny ala midadasika ny faritra Sofia dia ny ala maina sy mando saingy hiarany tsindry izy ireo amin'izao vokatry ny amin'izao fotoana izao vokatry ny fanitarana ny fambolena nisany mibahana amin'izany ny volo-katsaka vahaolana ndraisiny ny tsy vividianana vokatra katsaka no volena anaty ala mbola ho amafisina ihany koa amin'ny courant-be ny tantsaha ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka momba izay mbola mintsonde maservelo mitondra ny vaovao. Andrivony hektara ny fitambarany ala-potika isan-taona atao amin'ny faritra Sofia vokatry ny dorotanety sy doroala fanaovana tavy ambolena vary sy ny hafa ary ny tena mahaberesaka izay tongavan'olona maro avy amin'ny tapany atsimo nosy dia ny fandripahana ala amin'ny alalan'ny fambolena katsaka.
anisan'ny hiarany tsindry mafy amin'izany ny faritra arovana bongo lava maitso aty port berger sy mampikony napetraka ny dinam-paritra iarahany fitondram-batsakana amin'ny mpividy katsaka ohatra ny LFL. Tsika moa anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay dia misy mihitsiny ilay antsoina hoe charte environnementale na sata entina hiaro ny tontolo iainana. Izy io dia taratasy hoentin'ireo olona tonga miara-miasa sy anatitra vokatra katsaka ao amin'ny toby mpanangonana vokatra ny LFL. Izy io dia mirakitra indrindra ny hoe taiza ny toerana namokarana le vokatra izay nentina na taiza le izy no nangonina mba ahafahantsika mahalala mazava tsara hoe so dia sanatria tao amina toerana arovana no nivoahan'ny vokatra na hoe nanahoana ny fomba natao na azona an'ilay vokatra. Izay zany le izy raha raisina amin'ny akapobeany. Izy io dia samy voakitika ao anatin'ilay izy na mpanangona na mpamokatra na ny olona izay andray an'ilay vokatra indrindra mba samy mahafantatra samy tompona andraikitra ao anatin'izay. Ho atao sakafon'olombelona indrindra ny sakafon'ny biby moa ireo katsaka ireo ka ho avy hanatrika ny koramben'ny tantsaha ireo orinasa maro misehatra amin'izany katsaka izany. Ho amafisin'ny ministera ny fambolena sy fiandrianana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fitalevam-paritra Sofia izany resaka izany ao anatin'ny koramben'ny tantsaha aty port berger afaka andro vitsivitsy. Tantsaha mahazon'ny raha Sofia mamboly fandrosoagna no tanjon'ity koramben'ny tantsaha ity. Anatin'izay sehatra toe-karena izay ihany fa ho antsirabetsika renivohitry ny faritra Vakinakaratra ny farana tanteraka androany ny hetsika ara-toe-karena Vakrantiny karakarain'ny faritra Vakinakaratra fotoana nanehoana ny otro-karena maro lafy nalalan'ireo komina misa 90 mandrafitra ny faritra Vakinakaratra nanokatra aingy avao ho an'ny fampandrosoana fomba mpijery vaovao ary nanokatra ihany koa lala-marotra vaovao ny hetsika ho ireo mpandray anjara andiany voalohany moa no vita fa ho atsaraina trany ny andiany manaraka hoy ny mpikarakara Antsarakotomanana Fanirikely Rivigny Damy. Nandritra izay efatrandro izay niarana hita isika fa naomby ireo hetsika rehetra. Nisy ny fampiratiana, nisy ny fifaninanana, ny fifanakalozana, ny fiaonana ary ireo hetsika maro samihafa. Samy nanome endrika sy aina ny vakiranty izy ireny. Hita tamin'izany rehetra izany fa manana harena, manana talenta, manana fahaiza-manao ary manana hery lehibe ho an'ny fampandrosoana i Vakinankaratra. Ny fiara-mientantsika no nahafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Fa ny zava-dehibe dia tsy tokony farana miaraka amin'ny hetsika izay natao ireo zavatra natombontsika teto. Fa ho lasa sehatra maharitra mampifandray ny mpamokatra, ny mpandraharaha, ny mpampiasa vola ary ireo mpiara-miombonandiko ka hiteraka fahafahana ara-baritra sy fampandrosoana ho an'ity faritra malalantsika ity. Sehatra nahafantarana bebe kokoa indrindra nanokatra lalam-barotra ho an'ireo mpamokatra ny hetsika ho izy ireo. Resaka gasigasy fitafia gasigasy no tena ahafantarana anay ombotsoa tena hoe ny visibilité anay zany tena hoe hita hoe zany hoe tena hoe lasa fantatry ny olona bebe kokoa zany ndrika satria raha ho am-box tsy afenina raha ny ambotsika aloha zany dia somary ohatry hoe tsy dia manavanana loatra ny mponina eto Antsirabe ny etsena sy manjifa any amin'ny botika fa rehefa nivoaka tety izahay namonjy ny vakiranty dia tena hita fa tena hoe marobe ny olona antsika ary marobe ny nanjifa teto aminay dia ankasitrahana ny région izy fa tena hoe anisan'ny mitondra fandrosoana sy fampahafantarana ho anay izy mampibelatra ny asa tanana malagasy. Mpamokatra tsaramaso zay dia miara-miasa amin'ny tantsaha dia eto zao zany ny zavatra ataonay dia koba vita avy amin'ny tsaramaso dia lafarinina vita avy amin'ny tsaramaso
izy ity zany a dia entina manokana etsina misy fanjahan-tsakafo a eto vakina karatra background fee satria nafahanay a nampiseho ny vahoaka hoe misy a ny fanampiana tantsaha amin'ny famokarana masondoly a amin'ny famokarana vokatra ahafahana manodina azy a ho sakafo a ahafahana miady amin'ny tsy manjary sakafo. Ie, betsaka ny olona liana tamin'ilay izy karazana voankazo nentinay tetony ebeny hazo mpinambo karazan-drehetra poma voasary paiso. Nofaranana tamin'ny fizarana loka maro mpakasitrahana ho an'ireo nandresy tamin'ireo karazana fifaninanana ara-kolontsaina sy zavakanto ary fanatanjahantena maro samihafa ny hetsika ara-toekarena vakiranty andian'ny voalohany izy sy hatrany fanatsarana ny andian'ny faharoa manaraka hoy ny mpikarakara. Ny farana tanteraka izay zany hetsika vakiranty izay ny any Fianareva Atsinanana any anatin'ny faritra Nalanjorova amin'izao fotoana izao dia fantatra fa manomboka mihamaro ireo olona manana ny televiziona ary mahita ny fandaran'ny televiziona indrindra ny televiziona malagasy toy ny tamin'ny mondial teo dia maro tany ambanivohitra heverina fa ho lavitra andrena no nahita ny mondial ary mahita ihany koa ny vaovao-tsary toy izao rahantsika izao rahantsika rahampitso ny vaovao momba izay fa nanakatonantsika ny vaovao-tsary kosa amin'ity androany ity dia ny any ivelany 3 ireo namoy ny ainy zato mahery ireo naratra ary 5,000 ireo voaterina ndao ny trano fonenany vokatra ilay ororon-tany omaly efa nentsika nanomboantsika ny vaovao-tsary omaly dia atao vaovao-tsary izay rehetra izay mirefy 7,7 amin'ny fanomarim-pandrefesana rehetra terabe izao izany ororon-tany izany tany amin'ny nosy antsoina hoe Flores tany Indonésie ny omaly sabotsy maro ireo fotodrafitrasa simba toy ny sekoly lalana hôpitaly sy ireo fotodrafitrasa hafa ilay ny mponina andavanandro miray andrenjafy latso randenirina noho indramitsika hitondra ny vaovao. Des milliers de sinistrés sans abri, sans eau. Lalana vakivaky, trano rava tanteraka. Ireo no vokatry ny ororon-tany izay mirefy 7,7 eo marim-pandrefesana Richter ka niteraka fahampitehana ity tanàna eto Indonésia ity ny sabotsy lasa teo izay niteraka fahavoazana maro. Ororon-tany izay nahatratra ny amin'ny fogatra ny 12 kilometatra ny alaliny ka nampitombo ny fahaseranana ka teto amin'ny akaiky ny tanàna antsoina hoe Les hôpitaux ont été touchés. Anisan'ireo voakasika tao anatin'izany ny hôpitaly ary dia napetraka ao anaty tenty ivelany ireo marary miaraka amin'ireo maratra vokatry ny ororon-tany. Tena mampanana zava-misy amin'izao fotoana izao ity lehilahy ity. Arak'izao hitanareo izao dia izao ny fandrinana andraisana ireo marary ao anatin'ny atsika sy ny ranon'orana. Ity no ororon-tany tena mafy indrindra, tena natahotra daholo izahay, misaotra an'Andriamanitra fa velona soamatsara. Pas survivre, mais Dieu merci, il nous a donné une nouvelle chance de vivre. 100 kilometatra miala eto no ahitana ity trano fandraisam-bahiny ity izay rava ihany koa ary dia nalefa mitoeran-kafo ireo mpanjifa ao anatiny. Je n'avais jamais ressenti un tremblement de terre comme celui-ci. Tsy mbola nahita ororon-tany toy izao a. Matetika ny ororon-tany mijanona vetivety fa ity tena naharitra ela. Celui-là a duré très longtemps. Raha ny tatitra farany dia misy 350 ireo namoy ny ainy. Zato mahery ireo naratra ary 53 ireo trano rava, 10,000 no voatery nandao ny fonenany. Teraka fiotsahany tany ity ororon-tany ity ka nanansarotra ny fidiran'ireo mpamonjy voiny indrindra amin'ireo faritra tena voamafy. Sismique de son histoire, un séisme déclenchant un tsunami responsable de la mort de 170 000 personnes dans le pays.
iny ihany koa tompolasoko vavy no manakatona ny vaovao-tsaritsika tamin'ity androany ity sorana anareo tany atokantrano nanaraka sy nanjoy ny vaovao hatramin'ny farany soraka ihany koa ireo teknisianina mpanao gazety ary pakasary ny ara-nisa lahy tamin'ny fanotosana an'izany vaovao antsary izany aza dino aoriany vaovao-antsary amin'izao dia anaraka ny fandarana fiarovam-pirenena isika itondrany namana grifina bakolinaina ny eo amin'izay setiny fiarovana oeto Madagasikara izay manomboka rampitso ny namana iraina Ravoloarmanga no hitondra indray ny familiana ny vaovao-antsary ny televisionna malagasy ny tena kosa metraka ny veloma mandra-piana amin'ny rapitafa amintsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko